manatitra ny araba tompoky lasy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao ny MBS anao amin'izao alina izao. Manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovao ny finoana no anokafantsika ny vaovao amin'ity androany ity. Vahoaka kristianina maro no tonga nanatrika ny famaranana ny fankalazana ny jobily fa 50 taona ny FJKM sy ny 400 taona ny dirany LMS teto Madagasikara androany tetsy Ivato. Fanimpom-pivavahana no nanokafana izany izay notarihan'ny sekretera jeneraly ny FJKM teo aloha. Tonga nanome voninahitra izany fotoana izany ihany koa ny filohan'ny FJKM ny mpitandrina Irakoandriamahasoa Ami sy ny filohan'ny komity ny fankalazana Andriamatoa Marka Ravalomanana Noro Fitiavana sy Rivorajonarivelo. Notokanana androany ny tsangamato lehibe ny jobily fa 50 taona ny FJKM sy ny 400 taona ny LMS ny toeram-panomanana mpitandrina eny Ivato. Tafiditra indrindra ao anatin'ny famaranana ny fankalazana ny jobily izany. Trano lehibe ahitana rihana 3 ka ny rihana fahatelo dia niraisiny ben'ny tanàna Ramatoa Lalao Ravalomanana ny famitanana izany. 12 metatra ny sakany, ratoka 50 metatra ny alavany ary mahazaka mpianatra mpitandrina 50 sy 400 isa. Fiara-miasa teo amin'ny foibe FJKM, ny komity, ny fiangonana protestanta ary ireo tsara sitrapo no nahazona nanorina ny trano. Mpiasa matianina 50 mirahalahy no niara-ny salaty tamin'ny fandrenana. Na dia teo aza ny sakana nandritra izay fotoana izay, hoy ny filohan'ny komity Andriamatoa Marka Ravalomanana dia tontosa soamatsara ny asa. Nisy tokoa ny adevika sy ny disadisa kely indraindray teo amin'ireo komity sy mbireo foibe fa voalaminy tsy matavitra fa voalaminy daty zany ainy manao an'izany. Dia mifaly koa zay renareo komity satria tsy maintsy misy foana ny ohatran'ireny ary tsy kely nataontsika efa lehibe tsy inona le trano. Tonga amin'ny famaranana isika ankehitriny koa manao fifaliana trany aho zahay ianareo ity ny andro nataon'i Jehova hifaly sy rahavava amin'izany isika ao amin'ny Salamo fa 20 am'zato indiny ny faha-efatra amby 20. Zay teny nataoko voalohany tany Antsiranana verika eto amin'izay fa vita. Ary nomen'Andriamanitra fanahy mahery isika koa saia fa momba antsika ny tompo. Ny tantaran'ny fiangonana protestanta raha teto Madagasikara dia mifatotra amin'ny fiainam-pirenena ko aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika. Tsy navelantsika andany foana ity taon'ny jobily ity. Ka tsangamato ireo sosina lehibe dia sekoly tany Tomasina. Dia toy izany koa ty trano anankiray tazanao ity tsy fantatra raha lehibe na kely fa lehibe io. Toy izao koa sary ny faneho-kevitry ny olona manoloana izao fankalazana ny 50 taona ny FJKM izao. Ka raha mahatratra an'izao 50 taona izao ahako, izay efa 70 taona ahako amin'izao fotoana izao. Tsy hoe amin'ny maha hoe kristianina FJKM ihany zany fa eo amin'ny tantaram-pirenena ihany koa dia misy lafiny lehibe mihitsy ho an'ny kristianina rehetra. Tsy ny FJKM ihany fa ny kristianina rehetra hoy zako eto Madagasikara fa ho an'ny firenena malagasy ihany koa. Ilazako an'izany dia satria miaraka amin'ny farindrana an-dalana amin'ny fiainam-pirenena foana ny fiainana kristianina, fiainan'ny fiangonana zany teto Madagasikara. Tsika fahasoavana lehibe Madagasikara, tsika ihany koa fahombiaza amin'ny asa fitoroana ny filazantsara izay fotoana naharetan'izay. Eo fanafana sy fahafahan'ny Madagasikara, fiangonana maro ny olona eto Madagasikara zany mba hoe misongadina ny FJKM. Tsy aivina ny 20 aogositra 2019 no niforona ny fiangonana protestanta tamin'ny alalan'ny fikambanana misa 3 ny LMS na ny London Missionary Society
ny FFMM na ny French Foreign Missionary Association ary ny MPF Mission Protestante Française raha ampitsy kosa ny farana ny famaranana ny fankalazana ny zobily amin'ny alalan'ny fanompom-pivavahana goavana eny Mahamasina. Izany amin'izay vaovao politika izay atrantsika manoloana ireo tsikera maro nataony ireo kandida 20 manodidina ny fifidianana dia nanao fanambarana avy hatrany ny filohan'ny sehatra MDE na ny Madagascar Développement et Éthique androany fa tsy misy afa-tsy ny firosona amin'ny fifidianana irery ihany ozy no vahaolana. Voarakitra tao amin'io fitakiana miaro tsikera io tokoa mantsy ny fanavaozana ny lisym-pifidianana izay mety afara amin'ny fanemorana ny fifidianana na ny fanafoanana izany mihitsy aza mba hidirana ao anatin'ny tetezamita lavareny. Nambaran'ity filohan'ny MDE Serge Zafmahova fa mbola ny lalan'ny vola no manjaka eto Madagasikara. Edena Elia Manorandremalala. Tapabolana tsy atongava ny fifidianana filoham-pirenena mahita lesika ao anatin'ny fikarakarana izany ireo vondrony kandida miisa 20. Fantatra izany tao anatin'ny fiaonan'izy ireo niaraka tamin'ny vaomeram-pirenena maleo tena misana ny fifidianana. Notakian'izy ireo tao anatin'izany ny anokafana indray ny lisym-pifidianana, eo ihany koa ny fametrahana ny fitsarana manokana momba ny fifidianana ary farany ny fametrahana anjinika ho an'ny daolobe izay everina fa mitondra makany amin'ny tetezamita lavareny. Malona izany indrindra dia nany hevitra avy hatrany ny eo anivon'ny MDE na ny Madagascar Développement et Éthique androany. Efa fantatra fa tsy mandeha amilony ny code électoral io napiso takotaka teto tamin'ny volana aprily tamin'ity taona ity. Enao manaika io fitsipy-dalao io soratra anarany ianao dia 50 millions d'ariary ny droit zany hidiranao ao anatin'izay. Satria ve nandoa 50 millions d'ariary ny candidat dia manana droit izy noho ny olo-pirenena rehetra. Dikan'izay zany mbola lalàna vola zany nitondrana na raha-pirenena eto Madagasikara. De toute façon tsy misy force exécutoire amin'ny fivoriana maly fa manakaikikaiky amin'ny opération de déstabilisation. Malona izany rehetra izany tsotra ny vahaolana ho hiatrany ny filohan'ny MDE tsy maintsy santerahana ny fifidianana izay filoha hitondra eo kosa no mandamina sy manarina izay lesoka tsy nety. Tsotra ngamba le izy hoe ny fifidianana ny liste électorale hoy zay fantatra fa misy olana io. De toute façon liste électorale ny misy olana be satria malagasy ray amin'ny telo tsy manana état civil. Donc iandry ve tsika zany tena hoe ananakara-panondro daholo ve zany malagasy rehetra zay vao alefa fifidianana. Aleo aloha andeha ny fifidianana présidentielle amin'ny 7 novembre satria vao mainky hitarika crise zao hoe tenin'le filoham-pirenena tao aloha tamin'ny fivoriana maly nareo rehetrareo za afaka atao ministre fa zany io de toute façon tsy hanao ministre zany hoe jerevitara le fomba fiexitena an'le olona dia sasany koa moa zany efa nahita amin'ny angamba mieritreritra ny tena fa efa ministre zany tsika rapitso satria zany nandoa 50 millions d'ariary zany resabolana zany ka ho anay zany moa voalohany fifidianana tokony andeha dia anjara amin'ny candidat tsirairay avy manazava hoe vonona ve izy anao an'le takin'ny vahoaka anao an'le nangatany FFKM izy amin'ireo candidat reo no vonona dia avoakany ampabe maso zany programme zany fa tsisy fampatokotoko fotsiny kosa avy any ambadibatika rehetrany. Nambarany ihany koa androany fa ny lalàna ny vola no manjaka eto Madagasikara ankehitriny. Misy toetra sy endrika candidat tsy tokony ho filoham-pirenena amin'ireo 40 ireo ho hiatrany izy. Tsy manohana candidat ity sehatra iray MDE ity saingy mitaky ny fitoniana sy ny filaminana ary indrindra ny fiainona ny feon'ny vahoaka sy ny fankatoavana ny lalam-pandrenana.
avadikitsika eo amin'ny pejiny politika ny vaovao na marina kokoa dia makasika ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifaliana sy orakoraka no nandraisany ireo vahoaka ny kandida marika Ravalomanana laharana 520 androany tetsy amin'ny kianja n'Ambohijatovo nangoropotsy araka izany ny kianja na dia ny kija aza ny orana dia tsy nanakana ireo vahoaka iaino ireo toromarika sy ny fandarana ny kandida marika Ravalomanana izany. Rahantsika avy hatrany ny akon'izay miaraka amin'ny Edena Eliasy Manora Andriamalala. Feno hipoka nangoropotsy ny kianja n'Ambohijatovo nandritra ny fionana tamin'ny kandida laharana 520 androany. Ny sedra orana sy masoandro migaina saingy tsy nampitsoaka ireo vahoaka marobe tonga tetỳ an-toerana. Vao maika aza nampsehony izy ireo ny fitiavana ny kandida marika Ravalomanana izany. Orakoraka tsy fandrenesana no nanehoany ireto vahoaka ireto ny hafaliany raha nahita ity kandida laharana 520 teto amin'ny kianja n'Ambohijatovo ity androany ity no nanamafisany kandida marika Ravalomanana indray ny fandaharana asany amin'ny fanarenana ny Madagasikara iray manontolo manomboka any fotony ka mipaka any amin'ny aindebe ny firenena. Tina atao hoe manifesto avereno avereno mande manifesto avereno ty manifesto tia natao hoe contrat na famezatoky na hoe fifanarahana hoe taterahako tia raha volany aho dia voalohany am'izany amboaritsika ny lalana, faharoa apetratsika fandripahalemana, fahatelo karakaraitsika ny fahasalamana, fahaefatra ho ampianaritsika ny ankizy amena bolozy daholo dia amena cantine scolaire, amboarina ny lalana, averina fandripahalemana, karakaraina ny fitsaboana, ampianarina ny ankizy ary ny tena zava-dehibe dia zao atao izay ampitomboana fidiram-bola vahoaka malagasy rehetra. Tsy nimponina veto andrenivohitra ireriany no tonga teto amin'ny ity kianjan'ny demokrasia ity fa na ireo avy any amin'ny faritany ihany koa aza dia nampiseho fahavonona ny anohana ny kandida marika Ravalomanana tsy tambazana fa fitiavana tsy misy takalony. Arak'izany dia mbola hitohy ny diabe ny fampelezan-kevitra izay ataon'ny mpanohana ny kandida marika Ravalomanana amin'ny sabotsy izao etsy amin'ny kianja n'Ambohijatovo. Mitombo hatrany koa ny famoronana ataon'ireo mpanohana ny kandida laharana 520 anehoana indrindra ny fanohanana ho fampandaninana any data. Raha antsika avy hatrany ary makasika izay. Ny hetsika avokoa ny boriboritany enina teto Antananarivo renivohitra ny ampy ireo avy any amin'ny distrika misy eto Analamanga. Diabe ny ainga tany amin'ny fokotany na komina misy azy tsirairay no nisantarina ny hetsika andro amin'ny maraina niaraka tamin'ny ireto mpanohana ny kandida marika Ravalomanana ireto. Toy ny tamin'ny herin'ny androany dia tsikaritra ihany koa fa ny tombo ny famoronana ataon'ny ireto mpanohana ny kandida laharana 520 famoronana izay anehoana ny fitiavana ny dada. Antony natokana endaka akanjo mitokana ohatran'izao dia izay efa zanaka dada hatramin'izay ka hatramin'izao. Ary zay zany tsy miandry ny hoe t-shirt na ohatran'izany fa miezaka izay amin'ny tenanay mandaitra ho an'ny zanaka zavokelyko ireo zanako mbola misy moa fa tsy satratsy kely dia fitiavana ny dada manokana ary fampianarana sy aby reto zavokelyko reto hoe
dada trany ary tiako fantatro zareo fa dada foana hatramin'izay nasoa dada foana satria mareoka mararotiko mahazo caméra fa za dia victime tamin'ny délit sa voasambotra mitsahana tao anaty 4-4 mity 48 heures tsy nakivo zany mpamitraky zay satria fotoana ny andrasana ihany dada faly zay tena faly a dia mangataka atsika eto malagasy rehetra hitondra mavaka ny dady isanandro isanandro dia maray na atandro ariva dada foana ny atsika dada hatramin'ny farany a ok dia nitoko misy aingam-pana tampoka zany a tamin'ny maleriva tamin'ny 7 alina dia ho an'ny zavikely ny zanaka dia nanjay trano nanomboka ralina tamin'ny 2 maraina vita izy rehetrarehetra zay le hoe fitiavana ny dada tsy mandreraka ary amin'ny sabotsy dia mbola hiezaka anao be dia be dia ny fianakaviana ray amanontolo zaraina maimay-pona dia okanay a amin'ny sabotsy saotra to ty zavatra ataony aty zany a dia folana misy ny komita lalana madimambrapolo a président marque ravalmanina dia bando nanaovana anazy a mbola tsisy mpanao an'izao mihitsy a ny propagande rehetrerako madagasikara inona moa dika folana fa avonona na dika zareo folaro zany dia zay mihitsy nilevitra vonitsika ampandroso fanetretena ko ny dika ny folaro tonga tao aminay izy ty andro amin'ny maraina fa izy efa nieritreretiny efa ela dia tonga tao aminay a tonga mpanamboatra dia nanamboatra zay commande zany zay nanao anah manokana mihitsy aho nanao impression tamin'ny larbi efa nomanina mihitsy hoentina androany dia nanao maromaro dia efa mpizarana amin'ny namana vovidina vaovao mihitsy tontany ty zao jimerusy ray any Velosa voalohany indrindra satria dia natao dia vonay fidy an-dada hatramy farany voalohany anazy hatramy farany tena faly tsy miala amin'ny daly zay tsy miala amin'ny daly sady mampianatra manevin'olona zany hoe sady olo zavatra vitany dada dia dada mandeha aty dia zao vitany fa vitany io vitany tena azavany amin'olona mihitsy zany hoe sa tena vitany dada le izy fa misy tsy miteny teny fotsiny fa ny anazy tena ataony mihitsy amin'azy ia zany raha olona tena tia ny taranany a marika ravalomanana ny toanana satria mbola tsisy kit scolaire tamin'ireo fitondrana amin'ny fandimby ireo toizana ny lalantsika marika ravalomanana toanatsika amreopolofititsika momba ty t-shirt ty zany tena namboarina mihitsy nanana t-shirt fotsy atao an-trano dia namboariko mihitsy a asiko hoe fidio dady ny atsika fitiavana tena tamin'ny talata ny nanamboarana aoriana mbola misy 25 mbola hitoy amin'ny herinian'io ity etsika diabe ny fampelezakevitra ataony mpanohana ny kandida marika ravalomanina ity ho aneto Antananarivo sy ny manodidina dia izay ihany koa no entina manakatona ny vaovao amin'izao alina izao ankasitrana tomboky lasy tomboko vavy ny fanaranao izany hatramin'ny farany dia mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra miaraka amin'ny MBS ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandram-piona ary manome fotoananao amin'ny alatsinainy toy izao indray veloma tompoko